fifaliana lehibe ho ahy ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka ny fandarana inona no tianao ataoko aminao. Inona tokoa no tianao ataon'Andriamanitra aminao amin'ny androandroany ity. Ny tompony atateraka izany. Miarabanareo ao sady mitsodrano anareo rehetra mba ho tafita amin'izay atao amin'ny taona diavintsika ity. Marina fa enjakenjana ihany ny ady atrehana nola iaretina coronavirus zay misy eto amin'ity firenena malagasy misy antsika ity. Fa na dia zany aza dia izao foana tsodrano ataoko anareo. Ho tafitantranany ianao, ho tafitantranany ianareo, ho tafitantranany isika zay manaraka an'izao fandarana izao. Ho tafita amin'ny taona diavintsika ity. Tsodranona mpanompon'Andriamanitra zany ka dia ho iaho hoe raiso amin'ny finoana. Toy ny fampidirana ihany nefa zay netiko taminareo zay. Fa andao sika amaky baiboly. Aro tsara ny voasoratra ao anaty ity baiboly zay vakiko aminareo ity. Fa amin'ny alalan'io teny vakina io no akantsika fampianarana sy lesona mba hitondrantsika amin'ny fiainatsika amin'ny taona diavintsika ity. Aro tsara, marika toko fahaefatra no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Marika toko fahaefatra toy izao voasoratra manomboka amin'ny 9:30. Andro zay ihany rehefa riva ny andro dia hoy izy taminy, andeha isika hita eny Epita. Ary rehefa nampidiny mpiana ny vahoaka dia nientiny tamin'io sambokely io tamin'izao ihany Jesosy. Ary nisy sambokely sasany koa niaraka taminy. 9:30. Ary nisy tafiotra mahery ary nianjerazerany alondrano ny sambokely ka nielofeny rano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambokely tambony odana ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe, mpampianatro, tsy mampananaova zao afatesana izao. 9:30. Ary ny foa izy dia niteny mafy ny rivotra sady laza tamin'ny ranomasina hoe, mangina mitsahara. Ary dia nitsahatra ny rivotra ka toy ny tsara ny andro. Ary izy taminy, nahoana ny saritahotra ianareo, tsy mbola manampinoana va ianareo. Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe, iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Ndray hariva riavana malala dia nanapa-kevitra ny tompo fa hitondra ny mpianatra hiampita ny ranomasina. Hoy izy amin'ny 10:30 lay vakina teo, andeha isika hoeny ampita. Somary tsidriky kely zay tia zay. Hoy izy, andeha isika hita eny ampita. De laka namono nampiasain'izy ireo tamin'izany fotoana zany. Rosoazany dihy. Teo am-piaingana teny amboalohany tsy nisy mihitsy ny olana fa tena lamina tsara zavatra rehetra. Tsapandreo mpianatra fa tena mahafinaritra be, tena mahafinaritra be mihitsy ny miaraka amin'ny Jesosy. Tsikitsiky, hirahira, teteka, zany ny hatranitrany fiaina izy ireo tena mpandehanana miaraka amin'ny Jesosy. Ry mpiany malalo, tiako tokoa ny milaza aminao, aminareo zay manaraka zao fandarana zao, fa tena mahafinaritra tompoko ny miaraka amin'ny Jesosy. Misy fiainana hafa kely mamelona fanantenana izany tsapanao rehefa tena mazava aminao ny amin'ny Jesosy ka miaraka amin'ny Jesosy ianao. Zany ake no antony natokany mpanao salamo any amin'ny salamo 5:30 hoe, manao antsoavo miantso ny olona rehetra izy. Ahoana ho voasoratra? Andramo ka izaho fa tsara Jehova, sambatra zay mialoka aminy. Ahoana moa nafantaranao fa mahafinaritra tokoa ny miaraka amin'ny Jesosy raha tsy nanapa-kevitra mba nanandrana ianao? Mahafinaritra riavana ny miaraka amin'ny Jesosy. Za sao dia favolombelony zany. Iverena indray le tantara teo, rosy ny diandreo mpianatra miaraka amin'ny Jesosy, araka ny teny Jesosy hoe, andeha isika hita eny ampita.
akanjo tsy naposiny reto mpianatra fa rehefa toka teny anivo zany hoe teny ampovoan'ny ranomasina ry zareo dia ny tapo tapoka tamin'ny tafitra mahery tamin'ny onjan-dranomasina tena mahery vaiky zavatra tsy noheverina mihitsy zany fiainana tsy noetriretin'ny mpianatra mihitsy ny hoe mbola isy olana tahaka zany iseo hitranga eo aminy na dia efa miaraka amy Jesosy ary izy reo zavatra tsy noetriretiny mihitsy zany mantsy fa niaraka tamin'ny izy reo tao anaty lakana Jesosy tamin'io andro io ry avalo tsy vitsy any ko ny olona no manana fisainana sy fieritreretina tahaka zany satria efa nino a Jesosy izy araky ny teniny satria efa nandray an Jesosy izy araky ny teniny satria efa olon'Andriamanitra izy araky ny teniny satria efa zanak'Andriamanitra ihany koa izy araky ny teniny de mihevitra izy fa lalana feno voninkazo foana no izorany rehefa miaraka am Jesosy be de be mihitsy ny olona no tataky zany ny fisainany tataky zany no eritrerina ary zany no ato matoka sasany norakivy raha vao sedrany zavatra sarotra na sedrany adina sedrany olana tonga eo aminy indrindra hoe nivavaka de tsy voavahy de mametraka fanontaniana hoe mbola misy fiaina taky zany foana ve miaraka am Jesosy de izy eritreritra ianao raha ohatra ka anisany olona taky zany ianao fa aoko fatatsika rehetra tompoko fa raha mbola velona eto ambony ty tany ity isika dia possible ho ia mitapo amin'ny olana mitapo amin'ny ady mitapo amin'ny zavatra sarotra ny antony satria ny devoly fahavalo fototra matoka ny olana matoka ny ady matoka ny zavatra sarotra araka volasan'ny baiboly efa nazera tety ambony tany izy any amin'ny bokyny apokalipsy 2:12 moa dia napafantatra ny tompo Andriamanitra tsy to napafantatra Jesosy zao mihitsy ary ny teny loza ho an'ny tany sy ny mponina rehetra ho aminy fa nazera tany aminareo lay devoly lay fanaratsy ary tezitra be mihitsy izy am'izao fotoa zao ho ny tompo Andriamanitra satria fantany fefa tongotra ny andro ifaranany misiony eto ambony ty tany ity Paoly apôstôly ihany keo de efa nanazava any amin'ny Efesana 2:12 hoe isika olombelona io lazainy io tsy mitolona amin'ny famandraha zany hoe tsy manana fahavalo olona fa ny fahavalontsika ozy izy de ny fanaratsy eny amin'ny rivotra zay zany no nambarany Paoly apôstôly fa saingy zao tsy mitovy amin'ny olona rehetra isika de isika zay efa nino a Jesosy isika zay efa nandray an Jesosy isika zay efa manana Jesosy isika zay voalaza hoe efa natsangan'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny olona rehetra isika tena arabaky teny fa zay mino an Jesosy zay manana Jesosy de voalaza fa manana mpamonjy izy ahoana ho salama fa 4:1 Andriamanitra no aro sy fiarovana ho atsika mpamonjy morazo indrindra amin'ny fahoriana izy tsy mpamonjy ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy ho atsika zay efa nino an Jesosy zay efa nandray an Jesosy zay efa manana Jesosy zay efa mino sy nandray an Jesosy ihany ko dia manana an'Andriamanitra mpamaolana sady mpame fitsaharana zany mampiavaka atsika amin'ny olona rehetra ry havana malalo ahoana Jesosy ao amin'ny Matthieu 1:20 de 9:20 makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra ianareo rehetra zay miasa mavesatretana fa izao no anomenareo fitsara no Jesosy izy tena mihitsy no nampanantena tompoko fa akoatran'izany rehetra zany hono ny faminanina nampitondrain'Andriamanitra ny malaky-ampaminany 2:10 ka hatramin'ny 10:20 andao de vakitsia le teny
Malaky toko fatelo andininy fahinambe folo ka hatramin'ny efasymbe folo eno tsara voasoratra. Ary tam'izany zay natahotra any Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy, ary Jehova niaino ka nandre zany. Ary nisy boky nisoratana teo atreny ho fahatsiarovana zay natahotra any Jehova sy zay mihevitra ny anarany. Ary ho rakotra soa ireny amin'ny andro zay ho tendreko ho Jehova tompony maro, ary ho antry azy eo toy ny olanitra ny zanany lahy zay manompo azy. Ka de ho hitanareo indray ny tsy vidivin'ny marina sy ny meloko de ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Fa ino avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary mipirere rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra de votivary dia andoro azy ny andro zay ho avy ho Jehova tompony maro ka tsy asiny miangana na dia ny fakana na ny sampana. Andiny faroapolo. Ary posaka aminareo zay matahotra ny anarako ny masoandro famarinana, manana fanisitrana amin'ny tanany, ary voky ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifahy. Zay ny voasoratra. Toy zao ny dikan'io teny io. Ao amin'Andriamanitra misy boky firaketana an-tsoratra reo zay efa azy. Ao amin'Andriamanitra misy zany boky zany. Ao amin'Andriamanitra misy ny boky firaketana an-tsoratra andre olona zay matahotra azy sy zay mihevitra ny anarany. Misy zany boky zany ao amin'Andriamanitra, manana zany boky zany izy. Zay ny voalaza ny Baiboly. De araka faminanina vakina teo ihany koa ho avy fotoana anendry andro ny tompoandriamanitra ka amaly soa, amaly fitia reo zay efa nandray an Jesosy, reo zay efa manana Jesosy. Ho avy ny andro ho tanteraky zany, ho tanteraka tsy hoe ho avy ny andro amaly soa, amaly fitia reo zay matahotra azy sy reo zay mihevitra ny anarany ny tompoandriamanitra tsy tovo. Ho avy zany. De mbola laza ihany koa ny faminanina fa na de samy mandalo olana aza ny olombelona eto ambony ty tany ity, na de samy mandalo olana aza izy, de tsy maintsy havan'Andriamanitra foana reo zay azy, reo zay matahotra azy, reo zay mihevitra ny anarany. Ary farany aza araky le faminanina vakina teo ataon'Andriamanitra tsara fiafara tompoko. Tsy maintsy ataon'Andriamanitra tsara fahafara, tsy maintsy ataon'Andriamanitra tafita reo zay azy, reo zay matahotra azy, reo zay mihevitra ny anarany. Andoky avela vakina ihany le teny eno tsara nke ka arao hoe Malaky toko fatelo andiny fahinambe folo de hatramin'ny de faroapolo moa ny marimarina. Ary tam'izany zay natahotra any Jehova dia samy resaka tamin'ny namany avy, de no tsara le toiny. Ary Jehova niaino ka nandre zany, ary nisy boky nisoratana teo anatreny ho fahatsiarovana zay matahotra any Jehova sy zay mihevitra ny anarany. Azonao tsara ka madika an'izay teny zay a. Andiny fafito ambe folo. Ary ho rakotra soay ireny amin'ny andro zay ho tendreko. Zany hoe isy andro, isy zany ny andron'Andriamanitra, andro tendren'Andriamanitra. De lay anaranao, lay mombanao voarakitra am'le bokiny, de voalazany hoe ho rakotra soay ireny amin'ny andro zay ho tendreko ho Jehova tompony maro, ary ho antria zao toy ny olona anitra ny zanany lahy zay manompo azy. Andiny fahavalo ambe folo. Ka de ho hitanareo indray tsy fidivin'ny marina sy meloko de ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Ho avy zany ny fotoana zao mantsy ohatrany mantany tena foana ny olona, na ny olona zay fa manana Jesosy de mantany tena hoe Andriamanitra hatramin'ny oviana reny ho takizao ny fiainako. Ohatra mitovy ihany ny fiainan'ny olona manompo anao sy ny tsy manompo anao. Ary na ny olona tsy mivavaka, ny olona tsy mandraran'Andriamanitra azy moa dia ndraindray manesoeso. Anaranareo rianina mba mivavaka, anaranareo mba tozao rehefa de jereo ny fiainanareo ity, nefa jereo ny fiainanay, aiza ny Andriamanitra reo, aiza Jesosy nareo. Zany tenin'ny olona. Fa io voasoratra io raiso. Ka ho avy ny andro izy ka de ho hitanareo indray ny tsy fidivin'ny marina sy ny meloko de ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. De toy zany le teny. Fa ino ho avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy,
ary mipirere rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra de ho vody vary zany hoe ho avy fotoany hitsaran'Andriamanitra azy ka de andoro azy ny andro izay ho avy ho Jehovah tompony maro ka dia tsy asiana miangana na ny fakana ny Satana de ty le vaovao mafaly ary posaka aminareo zay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana mana ny fanasitrananao ny tanany ary voaka ianareo ka hifaly evanja toy ny zanak'omby mifahy mampahery bengy zany faminany zany ry havana malaly raiso fahasoavanao anao ny fananana an Jesosy eo amin'ny fiainanao manokana iverenany regny ny tantaran'ireo mpianatra araky nefa nambarako taminareo a ny tapoa tamin'ny olana reto mpianatra ny tapoa tapoka tamin'ny tafitra mahery ny tapoa tapoka tamin'ny onjany ranomasina fara zay mahery vaiky araka teo taminareo tsy nampozin'izy ireo a hoe mbola isy fiainana taky zany atrehany noho izy ireo manana Jesosy tsy nampoziny zany kanefa na de zany azy de nanao zay amana ny olana reto mpianatra tamin'ny alalan'ny heriny tamin'ny alalan'ny fahaizana nanao so hafany izy ireo ny sasany tamin'ireo mpianatra mo efa zatra nio rano io zatra nio ranomasina io satria mpanarato no asany de efa misy fitaovana ao anaty lakanao hoe kapoka vili ka raha tafitra ny rano ao anaty lakana de efa zarazaraina kapoka sy ny vili de manipy rano kanjo tsy nampozin'izy ireo fa tena enjana ny tantara tena zava-doza no nanoloana andreto mpianatra reto tsy na Petera andry Petera satria Petera ry Jona ry Jakoba reo zany efa mpanarato zatra an'io rano io tamin'ny voalohany nampahery eo kalma foana rahalahy kalma foantsika aza mikoropake lamina fa efa hainay ity fomba an'io fa tamin'ny farany tena tsy nanantena velona intsony a reto mpianatra miala maina resy tanteraka teo lohan'ny fahaizana sy ny heriny zay nama ny olana ry havanao zao ny teniko aminareo zay mandre ihany ty androandroany ity araky nefa nambarako anareo ty ary aloha raha mbola velona eto ambony ty tany ity tompoko isika de possible mitapo amin'ny olana mitapo amin'ny ady mitapo amin'ny zavatra sarotra marina fa miaraka amin'ny Jesosy sika fa possible ho ia ny isin'izany eo amin'ny fiainatsika fa izao amaolon'Andriamanitra anao fa dio tompoko ny miankina amin'ny herinao na ny miankina amin'ny fahaizanao marina fa mahery anao matanjaky anao matanjatsainy anao manana fahaizana anao manana fahalalana be deabe anao fa maolon'Andriamanitra atsika de fa dio ny miankina amin'izany ny toetra n'Andriamanitra mantsy de izao ny zavatra tian'Andriamanitra tiany olona Andriamanitra ray atsontsika hoe rainy Jesosy Kristy sady raintsika io tiany isika iankina amin'ny foana iankina amin'ny foana na amin'ny zavatra mora na amin'ny zavatra mafy ahoana Petera zao ny fampianara Petera voalohany toko 5:7 apiatra ho amin'ny fanahinareo rehetra le tebiteby rehetra apiatra ho aminy apiatra ho amin'Andriamanitra fa izy no iay anareo na tebiteby maivamaivana io na tebiteby mafy be io apiatra ho amin'ny foana o Petera ary Paoly apôstôly ihany koa aza dia efa nampianatra any Filipiana toko 4 diny 5 ino angamba no vakitsika vetivety a zao voasoratra Filipiana toko 4 diny 5 aza manay na inona mitranga na inona midona na inona miseho zao ny afatra aza manay na inona fa oka ny fivavahana sy ny fifonana mba ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra averiko vakina aza manana inona fa oka ny fivavahana sy ny fifonana mba ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zany hoe namora na sarotra ny zavatra triana de zay mila pratikeny ty teny ity aoka amin'ny fivavahana
amin'ny fifonana mba misaorana noentinao manambara fankatanao amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay mitranga eo amin'ny fiainana. Zany no ampianarana baiboly. Amaolon'Andriamanitra anao ihany koa azo tsara ny tenin'Andriamanitra, ny teny fikasan'Andriamanitra zay voalaza anaty ity baiboly ity, ary saintsaino foana, saintsaino andro alina, saintsaino andro alina. Ary tandremo mba tsy ho adinonao mihitsy. Tsaronao angambany raha mpamaky baiboly anao ny teny nataon'Andriamanitra tamin'i Josoa rehefa nametran'Andriamanitra ny fitondranany sy ny tantanana ny zanak'Israely izy. Josoa toko voalohany zao voalaza ndoka avakitsika Josoa toko voalohany zao voasoratra andininy 7. Ko mahireza sy matanjatsara ianao hitandremanao araky lalàna rehetra zay nandidiny Mosesy mpanompoka anao. Aza miala aminy na ho amin'ny akavana na ho amin'ny akavia mba ambinina ianao am'izay rehetra alianao. 5. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity bokyny lalàna ity fa saintsaino andro amanalina hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra io, ary am'izany dia lavorariny dianao ianao sady ambinina. Zay le voasoratra. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao sika bokiny ity lalàna ity. Fanampin'izany ao reno ao amin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra foana ny finoana sy ny fatikina. Fa ianao de tena mino ny teny zay fa nataon'Andriamanitra. Zany mantsy fa io Andriamanitra ivavantsika eo angeriavany, le rainy Jesosy Kristy zay nekentsika ho tompo, ho mpamonjy, zay niraisitsika hitoetra atao anaty. Izy ngeka Andriamanitra marina amin'ny teny efa nalokony vavany ary tsy vadika am'izany mihitsy. Zany matokany baiboly milaza any amin'ny Romainy 13:20 hoe Andriamanitra tsy mba olona kandainga na zanak'olombelona kanenina, moa efa laza va izy ka tsy ho efainy, na efa niteny va izy ka tsy ho toviny. Marina amin'ny tenin'ny Andriamanitra. Manamarina izany tantaran'i Abrahama. Nalote fikasana tamin'ny Abrahama Andriamanitra fa tsy vakintsika moa tantara fa omen'Andriamanitra taranaka izy. Kanjo antitra ihany izy vady fa tsy tonga le taranaka. Fa nanahoana toetran'ny Abrahama no azoniny ny tenin'Andriamanitra, tena no azoniny hatramin'ny farana. Zay matokany voalazany Romana 4:20 hoe na de efa tsisy nanantena azy ny olona, izy mbola nanantena ihany. Sy ny voalaza amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 fa tena niny foana izy. Tena niny foana izy fa tsy maintsy ho tanteraka ny teny naloky vavan'Andriamanitra. Ny olana tamin'ireo mpianatra mantsy adininy fa efa niteny taminy ny tompo hoe andesika hoe ny apita. De verenana ireny tantara fa efa madivo faranana moa ny afatra. Efa kivy sy namofo reto mpianatra volanapa-kevitra hoe andao hitotika amin'i Jesosy indray sika, andao amohan Jesosy indray sika. De zao ny teniny mpampianatra tsy mampaninanao fa zao fatesana izao. Marika 7:30 no misy an'izay teny zay. Riavana asa miandry zava-doza ianao vao mieritreritra hitotika amin'i Jesosy, hitotika amin'Andriamanitra. Fa de nizao raisy Jesosy, mety ezana anazy ianao, mety ezanompan'Andriamanitra ianao, fa tombotsoa lehibe ho anao ny fananana azy. Ka raha midona tapoka ny olana dia tsisy tokony hampanahy ianao fa manana an'Andriamanitra mpamonjy ao anatinao ianao, manana Jesosy fototra mahatonga an'Andriamanitra maneho famitiana magaga eo amin'ny fiainanao ianao. Ka rehefa nifoazina moa Jesosy de nitsangana izy, nga izy nitepitepy, nga izy nangovotra, nga izy nametsinan'ireo mpianatra hoe o zalahy iny ty ataonareo, maninona no niandry zava-doza voafoazinareo fa nitsangana Jesosy. De zao voalaza amin'ny baiboly ao amin'ny 7:30 no teniny mafindrivotra sy ny ranomasina. Mangina mitsara zay ny teny nataon'i Jesosy. De ho ny baiboly hoe de nitsatra ny tafiditra toy ny tsara ny ranomasina. Riavana malala, manana olana ve ianao? Mandalo atsy zavatra sarotra ve ianao amin'izao fotoana zao? Hoy ao aminareo, mino an Jesosy, raisy Jesosy, ometoerana ao anatinareo izy.
fa zany lalana hafan'Andriamanitra manamarina andreo teny maro be ao anatin'ny baiboly. Teny maro be milaza fa amonjy anao izy, teny maro be milaza fa anampy anao izy, teny maro be milaza fa tsy amelanao ho fefika izy, fa anamboatra fiainanao ho tsara fiafara. Ivavako anareo amin'izao fotoana izao, hafa ihany matsy ny manana Jesosy. Ivavako anareo ao ho ampiariko ny fahefana izay efa nomeny Jesosy, satria tamin'ny fahefana no nandideny Jesosy ny rivotra sy ny ranomasina mba hitsahatra, de amin'ny fahefana ihany koa no andidiko ny olana, ny ady, zavatra sarotra na ny aretina mazanao amin'izao fotoana izao, satria efa nomeny Jesosy ny mpanompo ny fahefana. Ahoana ho izy? Mateo 7:20 zay rehetra vahanareo ety ambony tany ho vahana any an-danitra, zay rehetra fezinareo ety ambony tany de ho fehezina any an-danitra. Paoly ihany koa moa efa natondra fampahiresana hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra izay, mpiara-miasa amin'Andriamanitra izay, tena arabaky teny mpiara-miasa amin'Andriamanitra izay. Ampianiko zay fahefana, pratikeko zay fahefana zay efa nomeny Jesosy azy zay. Raha marary ianao, aza mirorosaina, aza misalasala sa matahotra fa anasitranao Andriamanitra. Joro vavolombelona aminareo ngia, be de be nge riavana ny olona miantso amin'ny telefôniny, be de be mihitsy misy miantso telefôna pastera, tena tratran'ilay aretina ratsy a. Ahoana mila sanao fa tratran'ilay aretina ratsy anao? Marary ny kipoko pastera, marary ny tenako magorangorana, eniko mamay be ny tenako sady tsy mare fofony antsony ny olo koa, tsy mare tsinikaniny antsony ny vavako. De ahoana ho any hevitra ao? Pastera tsy te andeha ho any dokotera fa vavao pastera. Ohatra amin'izany zao vao maly olona mpetraka ny nala mahitsy, ataoko fa raha manaraka ty fandarana ty de fantany hoe izy no lazaiko. De ny vavaka ho azy, aza matahotra raha bavy a, fa ny fanafoto ho antsika kristianina Salamo 91 ary vaksiny ho antsika kristianina Salamo 91. Vakio itelo isan'andro zany no ia fa ivavako anao a. Vita ny vavaka nataoko, niantso amin'ny telefônina izy. Alina izy niantso amin'ny telefônina, misaotra pastera, fa taorina ny vavaka nataonao de tonga de nandre fofonao izy izy, nandre tsilokanina ny vavako izy izy. De raina ny tompo. De tataky zany olona maro be teo olo teo, fa mivavaka ao azy na izany de nitetehaka saotra Andriamanitra hoe misaotra tompo fa no amarinonao ny voalaza fa zay vako aty ambony tany de vahana any an-danitra, zay feziko aty ambony tany de fezana any an-danitra. Ivavako anareo ao, apetra ho fonareo ny tanana azy. Marary vianao, apetra ho fonao ny tanana. Manana olana vianao, apetra ho fonao ny tanana. Ivavaka ary mino fa iatefany aminareo ny herin'Andriamanitra, manasitrana, manafaka, mamonjy, mamaolana, mitondra fitahina lehibe. Ary mikasy any amin'ireo zavatra efa nirinareo, aza matahotra fa ny tompo no iay anareo, fantany zay tokony atao anareo, tsy maintsy tanteraka zay nirinareo. Vavakantsika apetra ho fonao ny tananao, ry tompo Andriamanitra tsaro, ry lay izy atr'izay ka ho mandrakizay. Ianao no lay Andriamanitra tsy tompon'izao rehetra zao. Miasa ka tsy misy masakana, mietsika ka tsy misy matohitra, isaorana ny ianao sy ny fitiavanao lehibe, fa dia nomenao anay zanako alay tokana Jesosy Kristy no anarany. Ka zay rehetra mino azy, mandray azy, zay rehetra manana azy eo amin'ny fiainana, de niraisinao ho anao izy. Ko de mamindrafo am'ireo olona ianao Andriamanitra, mamindrafo am'ireo zay nandre ny teny netiko androany ianao. Aoka mangazy mifanenao masina, aoka kasika azy ny herinao, anana finoana lehibe, anana fatikiny, ary resy tsara mihitsy any teny zany. Ary mampanimponao aho de momba ianao, manamarina ny vavaka ataoko anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy ny aretina ho andreo zay marary, didina iala ny aretina, na inona fisehoan'ny aretina fiainana, na manao sy manona ny herina, miala amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny marary, ary mandidy ny olana, miala amin'ireo olona ireo amin'ny fomba magaga, mitsahatra ny olana, mitsahatra mangina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Tsofoko rano ho tafitany reo olona zay nanaraka ny ty fandarana androany ity.
sotra ray omena voninahitra anao anio apitso ary mandrakizay. Halleloia, amen. Zay zany tompoko ny afatra netiny ho anareo androany ka de mirasoa manao veloma antsika rehetra amanaraka andray tompoko.